misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. miarabanao ary makasitraka ny fanaranao fandarantsika hatrany fiadanany tompo aneo aminao sy ny fianakavianao rehetra andetsika hiaraka hivavaka mideratsy mankalaza anao izahay Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina tolotra ianao nihaja ny voninahitra satria anao zany efatra amin'ny taloha ary anao mandrakizay ary tsay aminay kosa ny fitahina sy ny fiadananao indrindra ny famelan-keliko mba hanandanay fiadanam-po meteza hitarika zao fianarana zao amin'ny alalan'ny fanahy masina ary hiteny ianao fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny lohatentsika androany dia hoe ny asa famotom-potorana. Ny fanelanelan'ny nataony dia fanelanelana ny tenany ho lefonina sy torotoro, fiainana tsy misy pentina, ny tanany naratra, ny lany voniny ho lefonina, ny tongony simbasimba dia manao fonina ho an'olombelona lavo izay novidiny tamin'ny vidiny tsy hita fetra. Ary tahaka ny nanaovana fanadiovana ara-tandindona ny fitoerana masina teto an-tany tamin'ny fanesorana ny fahotana izay nandoto azy dia toy izany no anaovana ny tena fanadiovana ny fitoerana masina any an-danitra amin'ny fanesorana na ny fikosehana ny fahotana izay voasoratra ao. Nefa alohan'ny anaovana izany dia tsy maintsy misy fandinihana amin'ny boky firaketana mba hamaritana izay mahazo mandray tombontsoa amin'ny fanavotana nataony amin'ny alalan'ny fibebana amin'ny fahotana sy ny finoana Kristy. Noho izany, ny fanadiovana ny fitoerana masina dia mahafoaka koa ny asa famotom-potorana izay asa fitsarana. Tsy maintsy ho vita alohan'ny fiavian'i Kristy hanavitra ny vahoaka io asa io, fa rehefa ho avy izy dia hoeny aminy ny famaliny mba hamaliny ny olona rehetra araka ny asany. Rehefa esorin'i Kristy ny fahotan'ny vahoaka ny tsy ao amin'ny fitoerana masina ny an-danitra amin'ny fiafaran'ny fanompoam-pivavahana ataony tenany noho ny rany dia apetrany ao amin'ny satana ireo fahotana ireo satria izy no tsy maintsy mitondra ny famaizana farany amin'ny fampiarana ny didim-pitsarana. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiezana feno fanampo dia tsy maintsy ho mpandresy ireo amin'ny ady atao amin'ny ratsy. Raha mbola mandroso ny fitsarana famotom-potorana ny an-danitra ary esorina avy tao amin'ny fitoerana masina ny fahotan'ireo mpino mibebaka dia tsy maintsy hisy asa fanadiovana manokana ho fanesorana ny fahotana eo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra eto an-tany. Rehefa ho vita izany asa izany dia ho vonina fisehoan'i Kristy ireo mpanaraka azy. Raha misy fotoana izay natao amin'ny fieritreretana lalina ho an'ireo izay matahotra an'Andriamanitra dia izao fotoana izao indrindra no izy. Dia fotoana izay ilana indrindra ny fitiavam-bavaka. Efa nikeko ve ny fahotako ka efa mibebako teo anatrehan'Andriamanitra mba azona mamafa azy ireny? Sitrako ve ny anao izay fahafoizatena rehetra mba hananako ny fahalalana tsaran'i Jesosy Kristy? Moa ve tsapako mandrakariva fa tsy tompony tenako aho fa fananan'i Kristy ka ny asako dia an'Andriamanitra tompony tenako. Averenjerena ilay andininy anaranao tsy anjery tamin'ity herinandro ity ary ahoana no ampiaranao izany ao amin'ny fiainanao. Izay ny lesona antsika androany izay tena rafitinina dia
tena manandanja satria miaraka amin'ny asa fanavotana dia aoko ny fitsarana famotom-pitorana satria mialova ny hamafana ny fahotana rehetra izay tao amin'ny fitoerana masina dia mila dinina izany sokafana boky firaketana ka izay efa nibebahana rehetra voavela heloka dia fafana tanteraka ary araka ny antso tamin'ilay farany teo dia hoe fotoana izay tokony hananantsika fandiniany tena lalina zao sao misy fahotana tsy nibebahantsika ka dia manasa anao zaho isan'andro mba anao an'izany fandinian-tena zany ka ampiray anao amin'i Jesosy andesika hiaraka hivavaka mankasitraka anao zay ray malalo ny amin'ny teninao mety iza hiasa ty amponay amin'ny alalan'ny fanahy masina ho tonga amin'ny tena fibebana marina zay ka ho azo antoka ny famelan-keloka azo antoka ny fanadiovana anay ary ho vonina ny fisehoanao zay Jesosy sotra indrindra ary mangataka mba ho tahinao ny fiainan'izao mpiaino zao ny fiainana tsirairay avy eto an-dalana eto am-piomanana amin'izany fiverenanao izany amin'ny anaran'i Jesosy amen dia ny fiadanan'ny tompony eo aminao ary ho isa-potoana isa minitra isa segondra dia hifandray amin'i Jesosy sika ka ho azo antoka ny famonjenantsika amin'ny anaran'i Jesosy irery amen dia mametraka mandra-piona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro